afaly ny ekipa mpilalao tantaran'ny radio Vomasoa no manolotra ho anao tantara indray miseho nampitondraina ny lohateny hoe reto avy no anome aina ny tantara. Ny zandry no tiavin'i Jesosy Kristy voaly asiny. Ny iraka Kristy Dina Nicole. Vertena Rantasoa Benja. Andriana Rakoto Arvelo. Nyanja Rakoto Niaina. Tsakaizany Kristy Zoniaina Rakoto Arvelo. Ny Rina Randriana Arlala. Erzo Rakoto Arvelo. Ary ny miaramila fahamarinana Edouard Miarjatovo. Zorya, jerenga reto afitsiko ny vinanty vavin-drano hoe olona mitapitapy saona mihitsy. Io zao dia mitetitetika iny ampidi-drano amin'io tany ketsy io indray. Tady angorona an'izao fanalina rehetra izao kely fa andao-peko mihitsy a. Andao aingakaingana. Ey, fa inona moa ty ataonareo ty? Fa tetitetehanareo atao inona indray io rano io? Avilinareo indray le rano? Tatatra makato aminay nge ty raha matobery sady rafozan-dako rahateo ny nanao azy. Dia misisy tabenareo alainareo daholo ny rehetrarehetra. Zavatra tokony makaty aminay io. Ity tahaly ty zao a tokony kisakisaka riananina ry. Manino ty no akisaka ty ohatran'izao? Sao dia venareo fa tsy saina raiky tsy maharaka an'io. Moramora kosa rahabery sy razory a. Ahoana moa ny ampanginanay amin'izao zavatra ataonareo izao e. Nareo menakazo mihitsy nohatra no miseho amin'ilay izany a. Sady nareo koa ranga ataovy tonga any amin'ny rafozan-dahanareo sy rafozam-bavinareo any mihitsy fa ny taninay tsy maintsy alainay a zay tonga tany teto. Marina mihitsy n'izany. Tadaka ny olona fotsiny indray reto. Zany ve tsy tonga amin'ilay fitanenana hoe gisalaho maketsaka nareo mangalatra indray ny avavy. Marina mihitsy zany ekia. Tady kosa ry izy roa vavy a. Fa io tahaly io efa tary amin'ny 3 metatra ny ala tary tonga nareo aty akaikinay aty. Finina indray atsakatsaha foana ilay izy dia mianjera dia memikisaka dia memikisaka. Mangina rangafa vinanty vavy a. Tsy fantatrareo kory izay niendo hoany io. Ny rafozan-dahanay koa rangany mpivavaka azonareo mandevitra aminareo isan'andro fa izay kosa vatolampy azonareo andihizana. Ataovy izay ataonareo. Zany razory a. Ataovy izay ataonareo. Raha ataontsika tokoa ireo tsy mahazakako inona indray. Kala kely vao malika mba miseho moramora ihany ty vavy. Ndry koa kirsisa no miady amin'ny adaly io. Ataovy ny asantsika e. Ataovy ny asa dia any amin'izay kahitsonareo ihany atao. Akisao ery ny tahalanareo. Akisao rasa e. Akisao rasa. Fa ahoana mihitsy zalahy voasarintsika ripaka daholo tya. Oay, tena efa tsy rariny kosa zao ka. Tena tony maintso kely to sisa navelany zalahy fa zay masaka lasany daholo. Nataony zalalatsakalina tato mihitsy retiko a. Tsisy tsonona ny kely ary. Marina raha tsy efa nitondra ny zalasarety mihitsy raha ny fijeriko azy zao. Ka za mihitsy tena nanara-po mihitsy ary zalahy. Jereo nge tsy le voasary any efa jereo ke le pibasy io akaiky io hoe oay, tena mba tsy rariny kosa ranga zao ka. Tena marina mafy tsy ny voankazo rehetrarehetra ato amin'ny sato ny lasany daholo. Andao hoe jerena le manana siarira mbola misy na lasany daholo koa. Tena efa tsisy tsony izy ato ry izy amin'ny rahalahy. Zany ve? Tena jereo hoe amia ty jereo. Oay, dia nytsika ihany ve nefa nataony an'izao sa ny olona rehetrarehetra tsy manaiky an'izao kosako. Raha fijeriko azy aloha sy jereko amin'reto manodidina antsika reto ohatra ny ripaka daholo a. Raha izao ny ery zareo mety tsy sarety raha ihany tondrana an'izao vokatra izao fa mety roa na telo eo e. Tena raha tratra kokosa aloha izay nanao an'izao a. Tsy hamelako a. Andao aloha dia resana amin'ny dada dia hita eo izay vepetra raisina ka.
izay mihitsy ny ndeha atao e tena efa meratsy mihitsy ny tanàna andaoza tsy izy ary ary nakaiza daholo reny ny ankizy a lasa nandeha any atsahany daholo reny izy ry vavy ihany koa ve ka lasa namboatra rano any an-tanimbary zareo ay izy telo lahy zany lasa nandeha nijery an'le voankazo ihany satria raha ny resaka efatra amin'ny rahalahy mianaka mantsy tokony ho tangosana rapitso daholo le voankazo tsika ao entina any an-tsena lasa ny zareo reta ry zareo efa tamin'ny sahady sady ohatra maimay molotra zany ny paoziny zareo a izy tia may molotry izy telo lako izy andray re otry tena hafahafa marina ny paozin'izy telo mirahalahy zany aleo aloha tonga eo dia ho hita hoe nisinona tany fa nanahoana ny dianareo telo mirahalahy tany manahoana ny voankazo sika tao e tena lozany ery dada sineny ripaka daholo ny voankazotsika rehetrarehetra ao maninona tsara hoe efa hoe tsisy tsono a nisy nangalatra tao daholo angamba ny alina izy io tsisy tsono tena tsisy andriamanitro inona nisy nangalatra le voasary ve dia izy rehetrarehetra e tsisy mihitsy ao na kely ary tena nitoman'za lasarety mihitsy angamba nitoman'ny voankazo tao ndry dia tsy namelanina dia kely akory aza mba ho tsakotsakotsika tena le manta kely maintso kely reny tsisy ny taraika eo fa izay masaka rehetrarehetra lasany daholo ny pibasy nanahoany tena tsisy tsony tao e raha azoko tsara nge zany dia ny sahantsika rehetrarehetra mihitsy ny nataony zareo fotsy tena za mihitsy ry dada ary ngany itsika ihany fa nezay manodidina rehetrarehetra teo tratra daholo efa miratsy dia miratsy foana mihitsy ny fiainan'ny olona ankehitrindry zanako a hatramin'izay ny enantsika teto a tsy mbola nisan'izany hoe mpangalatra zany zao ka dia ninona loatra re mahazo ny olona efa miharatsy mihitsy izao fiainan'izao ka mila mandray fepetra mihitsy tsika ry dada inona ny tokony atao tokony atao re anaka dia mivavaka aka io isyako eo foana e vavaka izany nga foana mpangalatra ao zany fotsiny ve dia mba tena mila manao zavatra hafa mihitsy fa tsy mety zany ry dada vavaka ve dia ho alain'ny olona foana variana ny vavaka eo andriamanitra ry zareo mahamaly ny olona araka ny asany a ka izay indrindra no mahatsara n'le mivavaka sady andriamanitra koa ny afaka miaro atsika e zany ho ara matoa zay misy angenana anakivady ohatranao e ndao ranga iala fa ny dada ve tsy resaka fivavahany foana e na dia fitsahany olona trany an-tampondroa aza ve tsy vavaka foana ny aloka ny vavany io tena variana reny a inona indray ty mahavariana anao e me miova andro amanalina mihitsy ny olombelona ankehitriny e jereoko hatramin'izay natan'ny tany tsy mbola nisy mihitsy izany mpangalatra izany tsy mbola nisy ihany koa izany hoe olona mamon'olona izany fa zao ve reny jereo nge nisy namaky indraiky eo ny tranony tatsitsimbo e tsy mahagaga zany indrainy a efa voalaza amin'ny baiboly koa nefa miharatsy izao fiainan'izao e fa nga zany ihany raha matotia otry fa inona koa ka ny fangalabady ihany koa nge hony raha zorsa sy izy ty raha bernary ny famono tao raha tsy lozinonako efa miroso amin'ny fanahy favetavetana mihitsy ny olona ankehitriny ka meratso ahy e zanaky
ode tokoa aza ingeo nisy nanolana nefa vazazakely 10 taony mahatsiravina nameno azy aza ary zany mihitsy mahatonga an'Andriamanitra tesitra dia zao ny fiainantsika ny hafarana zanak'olombelona moa zany fa tsy hoe fiainantsika dia tsy fantatro tsony hoe ahoana ny hafarana fa aleo dia mitodika amin'Andriamanitra mandraikariva reniny zay angamba ny tena hoe azo atao nefa tsy angamba fotsiny fa tena azo atao hoe otry tsy menatra kory le rangaty za eto dia lozano mijery vehivavy hafa otsy inona koa ty matezitezitra anareo ty e kita fa zaniko ina zao nijerijerenao aniny sendra mba nitodika tany fotsiny le olona dia mijery vehivavy hafa ty asa roa tampiary ty ho mba hajanony raha tsy nanara-maso azy ve ianao ahita azy lazao fa tsy nijery indray ianao tsisy nanara-maso zany rangaha teo a ny olona zany dia tsy afaka hijery mihitsy ety an-dalana tsy afaka koa manina raha nitapenanao masoko dia vita ay fa rehefa tsy tapenana zany io maso io dia mety aladala iaky nitapo tanety maso raha matotiana atao hijerena koa manina tsy zany jerena ka efa hoe tsisy nijery an'izy zany teo fa sendra mba nitodika tany fotsiny le olona efa hito zao ko mbola mandainga ihany nareo lehilahy tony ange tena tsy nareo vehivavy mihitsy ny tena tsy ilana vaniny daholo ty zavatra kely rehetrarehetra ty taratara tamin'iny koa ianao e andao andefa tsy zany indray ny ampiady eto zay raha matoty tsoroko aminao fa tsy dia zay ny dadanay tamin'izany mihitsy a dadanareo aloha hitako hoe mpiasa be an'Andriamanitra e fa na hoe no hitako tsy mitovy aminy ohatra aiza indray ianao nahita mpiasa be an'Andriamanitra oatra anay ty afitsika mivadindriry ny ivoko fa ahoana indray e oaka marina tsy mivotofoy eo ndre raha tantaraiko azy fa inona le nataony nefa tsy andalovako mihitsy kia zany kotiany foana e tsy mino an'izany a fantatro tsara iny vadiko iny io anatria andrizy mody tsy miteny fa aty ambadika ty dia oaka fotsiny fantatro foana kiny a olon'Andriamanitra iny na zaza mba tsy nanapoa fa sahany zao tsy mino an'izany a e fantatro tsara ny iny olona matoky an'Andriamanitra iny mahatahotra an'Andriamanitra iny ndriko ty ohatry ny tsy ilazana zavatra fa dia izany foana izy feo masondry dia iseho hoe anininy e raha zay mivady aloha mifampatoky izy matoky za koa matoky azy sady ny zavatra ataony rehetra ny ivelany any tsy misy mahafinamiko na dia kely aza tiako ohatry ny tsy laitra hodina mihitsy efa ezaka any ny anaratsan-drano efa lasa aloha-kifa dia eritrerety azy izay teneniko izay misaotra anao nampafantatra e saingy azoko antoka koa ny vadiko mahavariana le olona zany raha ohatra hoe vehivavy kely saina dia efa niady izay mivady soa ihany fa fantatro tsara koa ny vadiko e azoko mihitsy rangano tsy nanambadian-drano hoe aka nefa nge tamin'ireny izay mbola tanora reny ohatra nefa mba nanaranara-maso ihany le rangaha iny aiza rangako kiala anivondray ny nalay mivady zao nefa ry izy mpanan-karem-bery anazy daholo ny tanimbary ny tanimboly
lery andrefa tanàna ery moa izany tany mboakazony izany dia oka fotsiny tanaka reny rangaha io ka inona reny ataoko mba azahoako an'io e maninona moa raha andeha ho any amin'ny izy ty anaran'le ramatoa be malaza ho mpahay fanafody ery e kala Georgine zao tamin'iny nilaza fa hoe nandeha tany hono izy dia azony daholo izay niriny tena andeha andanako any rangaha io a ho aizany tsy ho zakako eo nefa niny e dia kala nivo koa atao amin'izay mahampety azy aleo mba hifandimbidimbiasana ny fedanana fa tsy aizako kala tsy anintsyanininy ihany no miseho mitavandra ny arenan-drano hoe ary hita amin'ny Jehova araka izany fa enikaratsiana ny tany satria ny fon'ny olona dia miratsy mandrakariva kanefa isika dia tokony hijoro vavolombelon'Andriamanitra mandrakariva amin'izao toerana nametrahana antsika izao mila mandefitra ninona mety ho zavatra tsy mety ataon'ny manodidina dia tsy hanahaka an'izany ihany koa isika satria Andriamanitra mampianatra iaina fitiavana tsy haiko azonareo ve izany ry vady aman-janako ahoana mihitsy moa izany fomba ndeferanay amin'ireny zavatra natao berceau ireny marina tokoa aloha ravinanto fa mety tsy ho zaka ny zavatra ataon'ny olona indraindray kanefa taddio fa Andriamanitra ny tompon'ny famaliny ka aleo manginy le izy kosa aloha ry dada misy olona tokony andeferana fa raha ohatra n'le mpangalatra voankazo reny kosa aloha aza tratrako ne tonga dia vonoko tena priatako ny atezerako mihitsy raha tratrako reny ny ten'Andriamanitra nefa mampianatra hoe aza mamono olona na ny fikasana ao anatin'ny fotsika fotsiny ihany aza nge hifahitan'Andriamanitra ry zanako e ahory tsy atao hoe mamono olona fa ohatra hoe mbo rahatraina kely fotsiny zareo amin'izay tonga sainy efa famonoan'olona izany seta io ange tsy hoe mahafaty olona ihany atao hoe mamono olona kosa ry dada tsy rariny kosa ve mandritry ny taona ve le voankazo teo foana dia ve dia alaina indray andro fotsiny tsy rariny kosa izany e ka tsy aleo mandefitra amin'ny tsy rariny aza manina izy raha mamboly raha te hinany ny olona ve mamboly dia izy aka fotsiny tsy mety izany ka tena marina mihitsy izany ry dada izay efa sasatra namboly iray fotsiny dia izy mamantana fotsiny izany zao hoe tadio fa misy teny izay manao hoe valiosoa ny ratsy izany tokoa rakizy tsy hitako izay ambara fa ny azoko lazaina dia hoe mila mivavaka tsara tsika mahazaka izay zavatra misy ainantsika dia mila miaina ny tenin'Andriamanitra ihany koa rehefa tafaray amin'Andriamanitra tsika mahazaka an'izay zavatra ataon'ny hafa fa raha toa ka tafasaraka amin'Andriamanitra isika dia manjary lasa anaraka ny ataon'ny hafa ihany koa sady izao ane raha toa ka mamaly ny zavatra ataon'izy ireny isika dia mitovy aminy ihany fa marina ihany izany tenenin'ny dady izany rano hoe iza koa izany raha mijery ny zava-misy eo amin'ny fiarahamonina misy anareo ankehitriny dia tsapa fa miratsy mandrakariva ny ainan'ny olona efa tafakatra eto anatrehako ny faratsiny noho izany ianao no hitako famarina eto amin'ity tanàna ity haringako avokoa ny mponina rehetra eto
satria tsy mety miala ny faratsiny. Dia amin'ny fomba ahoana nefa ka? Zao anefa miomany ianao aoka ho tarianao ny ankohonanao. Misy zavatra hampanamboariko anao arasehoka anao sary rehetra izay anaovana izany mba hamonjena anao sy ny ankohonanao. Mila anao makatoa nefa izany, ary mila anao mahay manaiky ankoho ny baiko rehetra. Ohatray, inona koa ary ilay nofoko teo? Nofo ve sa tena izy? Dia ahoana? Nefa tena nasehony tao anatin'ilay sary daholo ny zavatra tokony ataoko. Tsy nofo iny ka tena fahitana. Tena fahitana iny. Sarotra ny natanteraka kanefa tsy tia hita loza koa. Aleo aloha resahako amin'ny vady aman-janako dia hita eo e. Azanao tamin'ny aliny rainy a, toa sady mikofokofoka no miteniteny izany. Ka nahita fahitana ny zara matoa tamin'ny alina. Tena tsapako mihitsy hoe Andriamanitra ny tenin'ny vatana tamiko. Atsoa mihitsy aloha ny ankizy ka. Dia inona ozy Andriamanitra? Atsoa ny ankizy. Aleo aloha tonga dia ho anatrehan'ny ankizy ny ilazako azy. Endray ariko. Orakizy a! Orakizy io! Avy daholo fa ilaza zavatra rainareo. Inona ary mampiretareta an'ireto ankizy? Malako hafa maiginareo ve tsy maika hainy zavatra e? Ho avy e, fa misy inona ry dada sy neny a? Nisehon'Andriamanitra hono rainareo. Atsovy vadin-dreko e. Dia aza kory seta sy samy asivy makaty aby ry izy teo. Viky. Andao daholo hony e. Malaky rerakizy aza efa liana dia liana mihitsy ianao zato vaovao ny rainareo. Fa misy inona ry dada ny tohatra ny manan-kitaba vao maraina? Aizy Viky vadin'lahy e. Mbo haingana ianao ry Viky a. Fa inona izany fivoriana maika be izany ry dada? Mipetrapetra aloha nareo rakizy a. Ka le fahasaingana kosa ilay zavatra ho lazainao fa ny ankizy efa nikodapaina vao maraina. Enoy ary a. Zao ahy tamin'ny alina rakizy a. Nisehon'Andriamanitra. Zay indray dada sy ny nofonofony. Efa miantitra mihitsy ry dadony ka miredy sady ny ianareo izany foana ny sainako aizany tsy ho nofisina ny hafarany. Tsy zany mihitsy lesy ry samy a. Fa izao no izy, mipetra aloha nareo ahy e. Inona ary ty e. Mipetra aloha dia tantaraiko anareo. Narefeo a. Ary zanga tsy tena natory fa rendremana io raha matoa hita e. Izy kosa aloha rakizy a. Zara gaga fa mihiratra amin'ny masony sady mikofokofoka eo izy. Zany no rendremana ny jery azy dia lazaiko fa nanofy izy. Tsy nanofy ahy e. Fa isy loza hitranga eto amin'ity tanàna kely misy antsika ity satria feno faharatsiana ny oloneto dia tezitr'Andriamanitra. Nofy ahoana koa zany nofo milaza loza zany ry dada? Tsy nofo milaza loza akory e. Fa ny nambaran'ilay izy ihany koa dia anao fiangonana iry atapin'ny tendrombohitra iry isika. Zay ny isan'ny baiko izay voaray. Ka mila atomboka avokoa efa naseho tao anatin'ny nofo daholo angirakizy ny fomba hanorenana n'ilay tempoly azy. Ary miaraka amin'ny fitaovana rehetra ampiasaina ao anatin'izay ny firafitra rehetrarehetra tokony ho hita ao anatin'izany ihany koa.
Dada, eny tendrombohatra ve nanao fiangonana? Maninona raha ety ambany ety ambany ety malalaka e? Fa nareo very dady efa tsisy atao mihitsy a. Iza koa ny andeha hiakatra eny ambony be eny ivavaka. Ianao any ery dada ny vomafy efa ianao sao nefa antitra eto e. Za lesy mba gagako. Zao no izy ry zanako a, mila makatoy isika ary mila manaiky satria Andriamanitra tsy hampanao atsika zavatra tsy ho vitantsika zany, ho famonjena atsika no antony zao. Na izany aza ry dada, mba eritrereto hoe iza ny andeha hiakatra eny ambony tendrombohitra eny andeha hivavaka. Aleo tena tonga dia ajanona zany ry dada, fa zavatra mezan'ny olona amin'izany tsika koa. Tsy maninona na iome atsika aza ny olona fa araka ilay fahitana hitako mantsy sy ny baikon'Andriamanitra tamiko dia amin'ny andro anankiray izay isehon'ilay loza isika mianakavy kosa dia hiditra ao anatin'ny fiangonana io, ka amin'izay fotoana izay rehefa tonga ilay loza ranotrambo be mantsy no avy, zay ny hitako, dia tonga dia ho tondraka tanteraka ity faritra misy atsika izay iva ity ary ny olona aza vao maika hiamafo ime tahaka an'izay lazainareo teo ary tsy ety anaraka atsika mihitsy ny olona, fa izany nefa tsy tokony hankivy atsika. Zay zanako a, zay fa dia homeko anareo ny plan le izy rapitso dia efa atoro atsika daholo koa ny zavatra sy ny fitaovana ilainy, dia amin'izay fotoana izay ho resy lahatra nareo hoe tena marina ilay fahitana hitany dada satria efa natoron'Andriamanitra daholo ange ny zavatra rehetrarehetra. Eny ary zay ve moa andahany dada, fa efa hoe baikon'Andriamanitra zany dia sarotra be ny andaha azy. Mahita taoky ny olona ka marina tena menatra marina. Tsy ireo ane ty pozy reto vinanty vavy mitatitra azy makeny tendrombohitra. Marina tsy efa mivika ke. Misy fahavoazana tena marina. Dia manao tokoa any amin'izany. Manao fiangonana hono ery atapy tendrombohitra ery no atao. Sa tsy olona tsisy ataoko. Ary nga vitan'izay tsisy atao fa manina zao raha atao aty ambany aty. Hitako. Tony olona mivavaka tono efa hitapy mihitsy ny farany. Zao tokoa ny tanteraka amin'ny filazan'ny olona hitapy amin'ny fivavahany io. Zay indrindra. Soantsika aloha tsy tany. Dia jereo angety izy firy mianaka, valo moa zany zao reo, valo reo zao izy valo mianaka no mitatitra azy, mitatitra biriky, mitatitra ranotany, mitatitra ny rehetrarehetra makena tendrombohitra. Orondre ralina. Iza no anotran'ireo ao dri? Ho any mpanotra zaoko. Miaika zay ozy ny ankizy. Reto sy vady amanjana reto aloha dia manaraka mbokony izay lazain-drano hoe. Olona efa nanditra be io ve koa mbola rano ihany koa izay tenenina. Olona efa miverina ny taonany. Jereo ane reto izy mianakavy, tsemboka hatrany am-paladiany ka hatrany an-tampon-dohany mitatitra biriky miakatra eny ambony eny. Sady efa impilaka izay vezivezy teo. Ka raha ny filazany ange any aman'olona any fiangonana ngeza mihitsy no ahoriny eo Iza koa ke ny olona hiditra enko. Na ety ary izy nanao fiangonana sy tsisy olona hiditra izany eo ndry manao an'izany fa raha manaiky araka amiko ihany ake raha ny hoe miditra kosa. Ina kiny hidiraka.
atsika rehetra mihitsy eto amin'ity tanàna sy vohitra ity no iantefana izany antso izany ry avako malala rehetra ao amin'ny tompo enoy fa ianao izay mandre ankehitriny no antson'Andriamanitra anantona azy. Ho atsika raim-pianakaviana aza sondriana amin'ny fitadiavana ny arenany mandalo fa ilay maharitra mandrakizay no katsao okizay rahalahy ny fisotroana, ny famamona, ny fijangajangana, ny fampirafesana ratsy aina io ka elao isika tanora izay mandre zao antizao anio tadio ry zoko zandry malala rehetra fa tsy sangisangy sy atraitra no anambarana anao zao teny izao tadio fa tsy maintsy misy farany zavatra rehetra ka teny izao hoe aleo manapa-kevitra tsy aleo ve ho manina ny mandrakizay ho avy anie ny fotoam-pitsarany ary tsy misangy Andriamanitra. Tenareo ankizy koa aza manao hoe mbola zaza fa teny izao dia atoloran'Andriamanitra ny fiainana. Tianao nge izy tiany vonjena ianao. Mety teny angamby ianao hoe fandaniam-potoana sy fandanian'andro ny anay mianakavy. Zaho anefa ry havako tsy nofy tsy angano lazanay aminao fa tena Andriamanitra mivantana mihitsy ny te hampita aminao. Tsy sitrana anie havery anao ialao re io fangalarana io ialao izay mety ho toetra ratsy rehetra andeha hiantoraka amin'Andriamanitra mba hovonjensika mianakavy. Alanenina nataony tompy aminao anio Ny sampy aloha fa tsy mahavonjy anao anie io Andriamanitra ry havana tompony izao tontolo izao izy rery ihany no tokony hotompotsika sary-piaro izy tsy sitrany hanompo Andriamanikafa ianao ka tiako ny milaza aminao fa tsy mahavonjy anao tapakazo io asa tanan'Andriamanitra io ry havana io vato izay tomponao io tsy mihetsika io Andriamanitra irery ihany no tompoy ndeha hiaraka aminay fa tsy hanenina ianao. Mbola misokatra ho anao varavaran'ny lanitra mialanenina aminao indrindra Andriamanitra ho avy any fotoana tsy hapozinao tsy sanatria mampitahotra izahay fa te hitaonanao kosa hoe tianao Andriamanitra ka manapa-hevitra mba tsy hanenina. Endrive izany razory loza nkala ihany ty mitsikaninkany fotsiny eo tapao ny hevitry ndry ka meko aty sa meko etindry anapahindry azy raha azoka atao zao ny miteny hoe orinoe ny hevitra efa ela mitapaka fa ianao no andrasana nilekele ratsiko raha Noe foana efa tsy avotra ranio andriako mbola raha Noe ihany ny tedavana zaka hatramin'izao mola maty be aminy nga tsy mety raha lezana andrikala isy tsy tahiady amikala viky sy kala siza fa ampy amin'ny vavana ataon'ireny tery tanimbary tery raha nivindray laniko tsara zay tapahana ny hevitrako za aloha raha zay fivavahana tsy mahataitra raha no hoe dia mba mampiraika ahy ihany ny ohatra ny tiako jerijerena ihany raha amin'izy telo lafa sao dia mba misy elofa kosa rehefa eo avo ny orana izany manofy atandrito indry raha no hoe aza tsy zakandriko mainka efa izy telona rehefa andalofako fekina tsy ho zakako fa za fotsiny tsy te andalo mandalova ry hoe jereko arahako moramora vato ary sy efa andriny dia tsofoko rano saiko io sisa mety amindriko
tena reraka ary zalahy, tena mafy any ty asa fanamboarana fiangonana ity ka marina nareo ve tsy mba reraka? Tena mahatsiaro reraka koa zahay. Efa kely io sisa dia ho vita e. Eny izy ange kely sisa dia ho vita fa mba reraka ihany amin'ny maha-olombelona le vatana. Fa zao zalahy, za tena ohatran'ndresy lahatra fa tena marina ihany le zavatra tenenin'ny dada. Mihitako tsy kelikely zao fahamarinany zavatra teneniny. Za koa aloha tena mahita e. Hatreto aloha marina daholo zao le zavatra nylazainy tao anaty mofo ireny. Ny tena mahatonga saina anazy zalahy dia zao hoe izay zavatra ataontsika rehetrarehetra dia ohatran'ny tonga dia mipetrapetraka daholo, ohatran'ny hoe efa voalamina tsara daholo izy. Nareo ve tsy mba mahita an'izany? Tena marina mihitsy zany ka. Zany aloha no tena mampahery ahy, mahatonga atsiokive. Na dia tia tapo tendrombohitra be ity aza le izy no atao, sady araka ny tenen'ny Seto iny hoe ohatry mipetrapetraka daholo zay zavatra nofisiny dady iny e. Tena manomboka tanteraka tsikelikely. Tena marina iny ka, tena resy lahatra zalahy fa marina iny. Hitako amin'izao fa tena olon'Andriamanitra iny dadantsika iny ary tsy nofo le hitany fa tena fahitana araka ny nambarany. Ny olona hoala ny andro amin'ny zavatra tsy nanakanina fotsiny, efa be loatra koa ngamba ny eo an-tananako. Jereo zao ny anay izay anangona karena ny atao fa ny nareo jereo zavatra tsy nanakanina ireny mandany ny eo an-tanana ary no atao. La ny andro sy manarerpo fotsiny amin'ny tsisy dikany. Ny fijerinao tokoa no mety ho izany, fa mino aho fa tsy mandainga ilay Andriamanitra naneho fahitana tamin'ny vadiko. Ary maninona hoa izy tsy mba miseho aminay e? Maninona izy ny aminareo ihany no miseho? Andriamanitra izy ka mahalala an'izay mety sy sitrapony e. Io fiangonana io ve rarina na ny zavatra efa lany tamin'io tsy efa nanangonana zavatra be da be. Le famonjena mandrakizay ireny no katsahana fa tsy le zavatra mandalo vetivety e. Ireo nge tsy natao anay ihany fa ho an'ny olona rehetra e, ary ny olona rehetra izay mino an'Andriamanitra. Za aloha dia tsy handany andro hiakatra mihitsiko raha tsy izany ny olona dala sy vendrana ohatranareoko. Hoadray le retirety biriky beto aminareo eny an-tendrombohitrako. Jereo anie raha tsy efa tena nena hiandro aman'alina mihitsy nareo amin'io zavatra ataonareo io. Mba mieritrereta ihany fa aza dia manaraka amin'ny bokony fotsiny an'izay ataondrainareo le retsy. Baiko n'Andriamanitra raha matoa ka tsy maintsy manaraka izay fahasoavan'Andriamanitra ve dia ho aviranay amin'izao fotsiny? Tena marina mihitsy zany. Ary dia mba Andriamanitra fahafa mihitsy koa izao Andriamanitra reo izao. Anorina fiangonana keny atapo tendrombohitra eny, maninona raha atao etsy malalaka etsy ananiny etsy? Fandrerahan'olona fotsiny izany filambanina. Ka misy antony ireny zavatra rehetra, tsy adaladala izy nampanangana ny teny. Sady ny Andriamanitra ivavahana ingy Andriamanitra marina e, tsy mba diso izany izy amin'ny zavatra rehetra atao fa rehefa miteny izy hoe eny an-tendrombohitra ny atao izay zany ny tsara amin'ny fiangonana fa tsy eny ambany araka ny teneninao izany raha matoty a. Sady eo koa nefa misy rafitra napetraka-Andriamanitra tamin'ny dada fa tsy natao tao fotsiny e. Raha ny hevitry dada manokana io, na izay aza ne tsy mety tsy ho resy lahatra e. Fantatray fa tena baikon'Andriamanitra io, ary izany mampatonga anay resy lahatra manao an'io amin'izao.
te mba hafahafa mihitsy koa ne izany Andriamanitra raha izany raha ohatra ka tena misy planina marina io maninona ny nareo rery no antsony fa maninona tsy teneny daholo ny olona rehetra Andriamanitra manavakavaka izany Andriamanitra tena efa niteny ka fa ianareo kosa ny mamonsofina mamonsofina ahoana ho dianareo tsy reny antson'Andriamanitra ko za no mbola tsy naheno azy ny teny nampiasa ny mpanompony re izy nitory taminareo ny fahamarinany fa nareo tsy niaino koa maninona izy raha mba miseho aminay amin'ny fahitana koa manana ny fomba hanambarana amin'ny olona tsirairay Andriamanitra sy reto ve ho resy dohika eo ninona lazaina eo fa dia ataovy dia mahazo toa dia amin'izay ry kala mahavisany orambe io tratra be marina ty oranako mitsika tainareo tsy mbola mihata fotsiny fa azoko aloha orokony tsy azoko mihitsy koa ange ty orana avy tampoko ty marina be tsy sy minona be sy tonga mitsilera ohatsy reo landy reo raky izy so dia neny eo miditra daholo amin'izay io le re tsy lesy bika efa sinako kely reo landy reo raky izy mba ahorony angakaika rahatry ny te-hilatsaka ihany ty orany ty marina jere angery atsiny ry tena mainty be ohatran'ireny iny re zay fa mitaitaika saky ny jera marina siza ngaky nareo tsy efa vonina andrana ange le alim-bavaka teneniny dady amin'ity orana mitratroa be ty ve programa efa vitaka iny sady Andriamanitra raha teo no nametraka izany tao anatin'ny dady dia tsika menakavy tokoa moa izany mandeha hoeny asy akera misy olona ho avy ihany fa efa nametaka peta-drindrina eran'ny tanàna ireny tsika aleo ary aloha mankoaingana ny fitaovana rehetra tokony ilaina iny sambatra ihany akentsika manana rafozana tena mivavaka ohatranazy mivady ireo zangaky matsiaro hoe sambatra tafiditra tanatin'ity ankohonany ity marina mihitsy izany ka efa vonina venao reniny androany ange le fotoana hiakarantsika eny amin'ny fiangonana hitokanana ambavaka efa tena vonina mihitsy ary efa mila tsy ho androko mihitsy raha ny fotoana ty androany ty dia ary tsika anaingy amin'izay fa vonina daholo ve ny fanala sy ny sisa rehetrarehetra ilaina any am-piangonana efa nomaniko ao avokoa ny entana rehetra izay tokony ilaina eny araka mibaikonao izay nyteneninao tamiko ireny dia efa ao avokoa ireny dia efa vonina ihany koa ve izy eny namenada efa nylazako ihany aloha zareo fa asa izay manahoana ny fahavononan'ireny zaza ireny mino aloha fa vonina tsara ireny zaza takato sy fatra-panaiki raha teo mantsy zareo ory samy sy Josefa nao amin'izay ry zalahy andefa fa atsika nisy isany andrasany hoavy lesy hoavy fa mbola manomana kely ina daholo moa le hoentina teo fa tsy zakitoko le nteneniny dady efa natao lisitra ireo daholo le izy tenin'Andriamanitra nisany ary andao amin'izay ary andao fa ohatra moavy nge zany orana izany
ndraso akakanjo mba vetivety dia lasitsika aingana iresy fa zabe kelikely eo zay e andao amin'izay. misaotra an'andriamanitra tsika ry izy fitonianaka fa tafiditra somatsara tom-piangonana ary tena mimilatsaka dia mimilatsaka tokoa zany oran'izany ay tsy mbola nahita orana ohatry tiatra amin'izay miainako sady tsy mijanona mihitsy izy zany hatramina tonga avantsika tato zao dia tsy mijanona mihitsy ilay orana zany ka orana jere ty filatsana ary tena mivatravatra sady matevina tsika koa dia variana amin'ity orany andeha hitodika tanteraka ao amin'Andriamanitra hisaotra azy ary hivavaka tanteraka eo anatrehany. Marina mihitsy alazainy tady izany. Andriamanitra io misaotra anao nitarihanao anay tamin'ity toerana ity. Misaotra anao tokoa Andriamanitra fa navahanao tao anatin'ny maro izay. Ianao no mahita andreny olona maforina Andriamanitra amindra voa aminy. Rehefa efa miditra tiatranka izany rano izany loko rano izany loza fa mbola tsy misy orana tahaka ity dia sanatria fa ho tanteraka fa marina ilay nambaran-drano hoe menakavy izany ve tsy ho fahatety daholo izay menakavy miakatra beraka izy ilay rano mikarany ambony daholo aloha oharanga reo ankizy reo akory avy anao aloha rakora fa rekizy entina any ambony e dia avy eo na midina ty ara-mipian'ireto rano reto mivoakotsika tena miatosika ilay rano avy eo ny varavarany lozy ty mariny. Aza le retsinareo fa zao ve nareo dia mbola matory eo ambony fandriana ihany rano be takinina nefa atao trano ato ao ambany eo ange fa rary fotsiny andao le retsy hidina ao ambany amoaka rano any ivelany efa nio zao raha avoaka aza nga tsy miditra ihany ka ny any ivelany koa efa feno be takinina eny ambaravarakely rehetra eny le rano miditra lozinina re ty rendremanitra mba tazama ao amin'ny varavarakely atsimo ao efa mitsahatra ve mbola avy ihany vao mainka avy be ahoany sao dia mba mandro ary masonareo ny rano atatany azy ity tsy tafavoakako ny ao mbola tonga ihany ao mihitsy aloha ekarako any milalaka ala hitazanako azy hoe niniko ianao inony ty to mbola mainty be mivatra be mihitsy izany lasan-drano le sobika nisy akoho kely ino le retsy inona rety marina mafy melano efa hoe mbay hoa dorororo fotsiny tsy mba manao nininona mihitsiny inona re no raisiny inona natao oranga tya lasa koa le herisa inona no andragiragiana raha pitso za manana tena hoe orana kelikely ty anetsa raha pitso inona niketra ao atao amin'ity dobo rano otrany atenda kely mangala le rety sa hafa atao lakana any anjehana andreny zavatra lasany rano reny
miakatra ihany le rano hoe tena ho difotra amin'ny tanàna raha izao no toy. io angely fahitana efa nasehon'Andriamanitra nambarako taminareo rakizy tsy mandanga ho Andriamanitra zany zao tsika raha nytamatama teo a ka tsy nino ny teny nambaran'Andriamanitra dia anisan'ny mety ho tratra n'izao loha izao fa mbola tsy maintsy ho difotra tanteraka io tanàna io. Tena zo ihany zany fa nanaraka tsika tamin'ny endratra zany maty tao koa. Tena misaotra an'Andriamanitra fa tena nitsinjo antsika manokana izy. Ilay olona mampalahelo hoe tsy mety nino sy nandray mihitsy fa no heveriny famanany ihany ianao rehefa nanambara tamin'ny fahamarinana. Razory afa somba misy hevitra ny amin'ny any. Razory a! Razory! Ahoana e? Tsy kilova aloha eo am-baravarakely. Varavarakely ny ary efa tivotry ny rano ato. Nga tivitra koa lohandry. Efa tena sisy. Te ahoany e? Takizay tany am-piangonana. Efa miakatra ty. Ny anankizy kely tsisy hita intsony. Matekarbery a. Te ahoana natao nga tsisy lakana ny akarany ery amin'ny fiangonana. Pera, tivitra. Ka taoka ahoana? Tiako ary efa eto amin'ny sokako ny rano. Sorry. Mata, nenika, takizay. Tena tsy azo vazofasiana mihitsy rakizy Andriamanitra. Rehefa miteny izy dia ndao hoe nona trano. Tena difotra tanteraka amin'ny tanàna manontolo. Jereo nge reny entin'ny rano reny daholo ny fananan'ny olona rehetra ary jereo reny olona entin'ny rano reny. Avirak'izy mba jereo a. Jereo ane e. Mila makatoan'Andriamanitra trano ka. Losany tsy fankatoavana an'Andriamanitra kay dada sy neny a. Tena zany mihitsy anaka. Mba tsy ho nenina dia aleo dia misy ny fotoana dia manapa-kevitra. Manomboko izao a tsy vazovazoiny amin'ny zavatra rehetra ambaran'ny tompo. Tena mila tsy manalavitra an'Andriamanitra tsika reto a. Hitantsika amin'izao fa amin'ny andro anankiray tsy ampoizina dia iseho ny fitsarana. Ohatrany tamin'ity izao dia miafian'olona fa hoe maina be ny andro any ka tsy eritreretina izy mihitsy izany todratrano izany. Zany mihitsy e. Variana amin'ny fiainana eto an-tany ny olona tsy mieritritra izay ambaran'Andriamanitra. Tsy fantany anefa fa Andriamanitra ny tompony ampitso. Ho anao izay mety mbola sondriana sy variana ny amin'izao fiainana izao. Efa mipotra sy miseho avokoa ny zavatra rehetra. Fanambarana ny amin'ny andro farany. Aza sodokan'ny fiainana milamina sy mirendry fa tsy nijovy ilay mandrakizay. Tantara anankiray natotranao teo no tarafina avy amin'ny tantaran'ny Noa ary narindra mba hifanaraka amin'ny vaninandro iainantsika ankehitriny.
ray nareo teo ilay tantarana mpitondraina ny lohateny hoe saonenao. Ireto avy ireo nanome aina ny tantara. Ny zandry no tiavin'i Jesosy Kristy voaly asiny. Ny iraka Kristy dina Nicola. Veritena Rantasoa Benja. Andriana Rakoto Arvelo. Nyanja Rakoto Niaina. Tsakaizan'i Kristy Zoniaina Rakoto Arvelo. Ny Rina Randriana Arlala. Erzo Rakoto Arvelo. Ary ny miaramila fahamarinana Edouard Miarajatovo.